Mombantsika mianakavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny aty atsika dia Jesosy Kristy ny nafony ainy ho atsika ary tsy miova omaly an'io ary manakizay. Amen. Velom-piderananao an-trano ny foam-panahinay Tompo, natantaranay ty Alarobia 6 Febroary 2024. Mangetahitanao ny fanahinay Tompo, fa ny teninao matsy dia ainao an'izay mahazo azy, tondra fahasalamanao amin'ny nofo-rehetra. Vokizo zavatra eo amin'ny teninao izay mananana hery sy fahirezana, anaovana ny sitraponao indray amin'ny tontolo andro ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy ny teny tonga nofo, naovana izany mivavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ny Alarobia 6 Febroary 2024 ity gavana dia ny filazantsara araka Luka 2 raisina eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Luka 2 raisina eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Amin'ny anaran'i Jesosy namakitsika izany. Ary no nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Ary marina sady mpivavaka tsara zany lehilahy zany, ka miandry ny fampinonana ny Israely. Ary ny fanamasina dia tao aminy. Ary efa nambarany fanamasina tamy fa tsy hita fahafatesana izy mandra-pahita ny Kristy ny Tompo. Ary nentin'ny fanamasina niditra teo kianjan'ny tempolo izy. Ary efa nampidiriny ny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba anaovany araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza. Teny trotro azy izy ka nideran'Andriamanitra ny manao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita amin'ny famonjenao izay nambaronao teo anatrehany firenena rehetra, dia fahazavana azavan'ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Ny masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity gavana dia hita eto fa tena mitana ny teniny Tompo. Efa nampanantena ny Simeona izy, izay lehilahy marina sady mpivavaka tsara, fa tsy hanandrana fahafatesana koa zany Simeona zany raha tsy mahita ny fampinonana ny Israely. Eto dia nentin'ny fanamasina niditra tao an-kianjan'ny tempolo izy ary tamin'izay fotoana izay indrindra no nampidirany ray aman-dreniny Jesosy ary Jesosy. Dia nanaovany araka ny fomba lalàna ny amin'ny zaza. Tafahoana teto ny tia sy ny manina. Simeona nindrandra fatratra ny fihevian'ny fampinonana ny Israely. Ny fanamasina raha teo efa nanambara azy fa izy dia tsy hita fahafatesana mandra-pahita ny Kristy ny Tompo. Dia Jesosy Kristy ilay Mesia izay mpamonjy zao tontolo izao. Eto dia nentin'ny fanamasina niditra tao an-tempolo izy. Efa niditra tao an-tempolo izy tamin'izay fotoana izay indrindra koa ny ray aman-dreniny Jesosy tondra ny Jesosy tao an-tempolo izy. Mahagaga ry havana izany fiasan'Andriamanitra izany. Ay Andriamanitra tena mahatateraka ny teniny tokoa ary miazona ny teniny hatramin'ny volohany ka hatramin'ny farany. Inona nambarany Simeona? Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Trotro an Jesosy azy izy dia velom-pideranan'Andriamanitra sy nankalaza azy hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Zaso ianao koa tian'Andriamanitra ianao hifanena amin'ny Kristy, ilay mahay manova sy mahay manovanao olom-baovao. Ny apôstôly Paoly dia sany tena an'io mihitsy raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Tsy ho tonga amin'ilay fanjakana be voninahitra ianao raha tsy mifanena amin'ny Kristy sy miaona marina amin'ny Kristy, satria Kristy mahay manaisitra amin'ny foatany zao tontolo izao. Izy ilay zanak'Andriamanitra izay mitondra ny foatany zao tontolo izao fa mitiandro ity. Raha mbola tsy mifanenina tamin'ny Kristy ianao, raha tsy nanay an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao amin'ny fiainanao, tapahona hevitrao mbola hafa ihany. Izany hoe manana an'i Kristy zany satria izay manana an'i Kristy no manana ny fiainana manakizay, ka samy teny koa rehefa mby
nilatsika eto amin'ity tany fandalovana ity dia mba samy teny kotsika tahaka ny Simeona hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana fa ny masoko efa nahita ny famonjenao. Sambatra zay tsy nahita nefa nino an'le Kristy zay mpamono zao tontolo zao sy ilay mamanova ny fiainako sy ny fiainanao olom-baovao. Aoka zasy ianao mbola ratsy mifanenan'i Kristy sy nandrain'i Kristy, anapa-kevitra amin'ity andro an'ity andrain'i Kristy ka nanana ny fiadanana tsy amin'izao andro zao any fa anaparany ihany koa satria Jesosy Kristy efa teteny hoe ny fiadanako nomeko anareo ny fiadanako navelonako anareo. Dia amintsika rehetra tokoa anie zany mpiambaro sotoa io fa sambatra zay manana an'i Kristy sy mino azy indrindra manao ny sitrapon'ainy izay any an-danitra dia izy ny ralahany sy anabaviny ary reniny. Dia amintsika rehetra anie zany tenin'Andriamanitra zany ka atanteraka ny teniny amiko sy aminao any ny tompo tsy avelana anandro amin'ny fahafatesana ianao raha tsy efa nahita an'ilay Kristy tompo zay mpamono zao tontolo zao zay mahatonga anao olom-baovao sy olona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Velim-pidirananao zay raha io fa tia dia tianao zahay. Ianao mantsy efa nanomana ny famonjena ho an'ny firenena rehetra tamin'ny alalan'ilay zanakao. Ataona eny no andahy sy tsy handray izany ampianaro zay. Anapa-kevitra handray an'izany zanakao zany satria tsy misy mpamonjy afa-tsy izay ny zanakao zany ihany. Ary tsy misy makana amiray raha tsy amin'ny alalany. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra. Mena ny amina sahazo anay mamilany ny helokay tahaka namelana izay midika taminay izany tonana amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie zao todrano tononona amin'ny anaray zanakary fanamasina zao raiso amin'ny fonona sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana anie amiena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fonareo mbo hitomboanareo amin'ny fanantenana ny herin'ny fanamasina. Matkeo amin'ny tompo ary aza vela raha tsy manjako amin'ny boko sy amponao amin'ny Kristy ilay mpamono zao tontolo zao zay efa niteny taminao hoe ny fiadanako nomeko anareo ny fiadanako navelako anareo. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra kely any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.